Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revako malala tratry ity zoma fa 1 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramisana araka ny Matteo 5:20, Matteo 5:20 ka hatramin'ny 7:30, Matteo 5:20 ka hatramin'ny 7:30, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any tany hafa ka ny antson'ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2, ny anankiray 1, samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy, ary toy izany koa ilay nandray ny talenta 2 dia nahazo 2 ho tombony. Fa ilay nandray ny talenta 1 kosa dia lasa niady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 5 no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo, tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanatona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko talenta 2 no natolotra ho ahy, indro nahazo talenta tombony 2 koa aho. Hoy ny tompo taminy, tsara izany ry mpanompo, tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho nanatona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namavazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao, dia natahotra ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany. Indry lasanao ianao. Ary ny tompo namarika anao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namavazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako, koa tokony nampiditra ny volako tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny ahy mba mijanany. Koa lao amin'ny talenta dia omena ilay manana talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ery ho any amin'ny maizina any ivelan'ny mpanompo tsy mahasoa, any no hisy fitomaniana sy ny fikitohany. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara izay nafanoharana izay tsy dia vaovao amintsika loatra ry havako ity fanoharana amin'ny talenta ity. Fanoharana nentin'i Jesosy mampiomana antsika ny amin'ny ampamoahan'Andriamanitra antsika ny amin'izay nomena antsika. Manahoana ny toe-tsaina, toe-po, toe-panahy andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony izay nomeny talenta na nomeny fanomezam-pahasoavana, tarafina amin'ity Matteo 5:20 ity. Voalohany indrindra dia asehon'i Jesosy amin'ilay fanoharana fa izay eo amintsika dia Andriamanitra nanome azy ny talenta. Matetika moa talenta no anoharan'i Matteo azy eto, fa i Paoly dia tsy mampiasa ny teny loatra hoe talenta fa mampiasa ny voambolana hoe fanomezam-pahasoavana. Tsy dia mifanalavitra loatra akory izy io, fa ny fanomezam-pahasoavana dia tsy hafa fa talenta ihany, saingy talenta ampiasaina ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra.
Ny talenta dia omen'Andriamanitra ny olombelona rehetra, na iza dia omen'Andriamanitra talenta, na mpivavaka izy na tsy mpivavaka, satria Andriamanitra endry, Andriamanitra mpanome, Andriamanitra matoky ny olona dia manome talenta ny olombelona izy. Misy tsy mpivavaka fa omen'Andriamanitra talenta, mahay manjaitra, mahay marika, mahay mozika, mahay mampianatra, mahay mitsabo, be dia be ny karazana talenta omen'Andriamanitra ny olombelona, satria Andriamanitra mahatoky. Andriamanitra efa nanome saina ny olombelona ary nanankina ny fitantanana ny zavaboary eo am-pelatanan'ny olombelona, dia mitantana ny zavaboary amin'ny alalan'ny talenta izay omen'Andriamanitra azy ny olombelona. Zany hoe amin'ny alalan'ny talenta no hanohizan'ny olombelona ny asam-paharinana izay nataon'Andriamanitra, ka nomeny talenta avokoa ny olombelona rehetra. Betsaka ny hitantsika mana-talenta fa tsy voatery hoe kristianina akory izy ireny. Misy ary tsy mivavaka ho tsika teo, misy tsy mino mihitsy, fa nomeny Andriamanitra talenta izy. Fa raha tsonina kosa nefa dia iny talenta iny indray tonga fanomezam-pahasoavana rehefa eny am-pelatanan'ny mpino. Rehefa tonga eny am-pelatanan'ny mpino ny talenta na ny marimarina kokoa, rehefa ampiasain'ny mpino ho amin'ny fitohinana filazantsara, ho amin'ny asan'ny fiangonana, ho amin'ny finoana, ilay talenta dia manjary atao hoe fanomezam-pahasoavana izy. Tiako hoe fanomezam-pahasoavana dia toy ny milaza manao hoe zavatra nomenanao mahaimaim-poana, tsy avy aminao fa hoentinao kosa mampandroso ny hafa, mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, mampandroso ny filazantsara. Ary dia miova ny fampiasanao ilay talenta. Raha mbola tsy kristianina ianao ka talenta fotsiny nananao dia mampiasa ny talenta ho an'ny tenanao ianao, na mampiasa ilay talenta hitadiavana voninahitra, mampiasa ny talenta mba azahoana tombotsoa manokana. Tsy maninona akory izany ho an'ny zanako izao tontolo izao, fa nipetraka foana ny mahasam-pahariana azy. Fa rehefa ao amin'ny tompo kosa ianao dia izao manjary mitodika amin'ny filazantsara, fampandrosoana ny hafa, satria atao am-pitiavana, atao am-pifaliana, atao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fampiasana ilay fanomezam-pahasoavana. Dia ito dia azo resahana ho fanomezam-pahasoavana na talenta no ambaran'i Jesosy ho fanoharana eto, toy ny milaza avy hatrany fa izay eo am-pelatanantsika, izay fahaiza manao tsika dia tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olombelona na ny marimarina kokoa, tsy misy kristianina afaka hilaza fa tsy nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izy. Toy ny mitsara an'Andriamanitra ho tsy nanome ninninona antsika isika raha miteny manao hoe izaho tsy mba manana fanomezam-pahasoavana. Toy ny mitsara an'Andriamanitra ho miangatra isika raha miteny manao hoe izaho tsy manana fanomezam-pahasoavana. Fa izao nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana avokoa ny olona rehetra. Izany hoe ilay fahafahana manompo an'Andriamanitra ary nandray izany tamin'Andriamanitra isika. Ny aintsika, ny fahasalamantsika, ny fitiavantsika, ny faharetantsika, ny fahaiza-manaontsika, ny asantsika sy ny sisa rehetra. Ary dia izay nanomboan'i Jesosy azy manao hoe fanjakan'Andriamanitra izay tahaka ny olona izay handeha ho any an-tany lavitra ka niantso ny mpanompony itsika izany io dia nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana. Ary io Andriamanitra manome fa fanomezam-pahasoavana io Jesosy dia Andriamanitra mahafantatra ny mpanompony, mahafantatra antsika samy araka ny fahaizany avy. Izany hoe samy araka ny fahaiza-manao ny avy, samy araka ny fahaizany na ny fahendreny avy. Dunamis moa no ampiasan'ny Matteo an'ilay hoe fahaizany azy avy eto. Dunamis izany hoe samy arakaraka ny heriny avy, na koa samy arakaraka ny fahaiza-manao ny avy, na tsy maninona mihitsy azo dikako hoe samy araka izay mety ho fihetsiketsehany avy, samy araka izay mety ho tsy hoe fahaiza-manao ihany fa raha mety ho arakaraka ny toe-tsainy sy ny toe-pony manao zavatra, manangana zavatra. Izany hoe ilay mpanompo eto dia tena fantatry ny tompony tsara mihitsy. Tsy miankatra izany ilay tompony. Raha nanome 2 na 5 izy dia tsy hoe miankina tamin'izy tompony fa niankina tamin'ilay mpanompony. Raha niankina tamin'izy tompony mantsy dia ho niangatra izy. Fa tsy niangatra izy satria niankina tamin'ny fahaiza-manaony ireo ho mpanompo ilay izy. Ary izay ny fahadisoana ilay mpanompo fahatelo, satria nitsara izy hoe fa maninona moa ny anankiray nomena, fa maninona ny hafa ny 2 na 5. Hoy tsika manao hoe io Andriamanitra io izay tompontsika dia Andriamanitra mahafantatra antsika. Ary izay tsy tokony mampalahelo antsika
na mahatonga antsika latsaka ao anatin'ny fitarainana hoe be loatra ny talentany mena na mieritreritra hoe kely ny talentany mena fa arakaraka ny fitiavan'Andriamanitra, arakaraka ny toe-pontsika, arakaraka ny toetratsika ny talenta omena Andriamanitra antsika. Misy ny mena be, misy ny mena tonotony, misy ny mena maro, ary io Andriamanitra ihany no mahafantatra ny hoe roa ny talenta nomeko anao na 5 ny nomeko talenta nomeko anao. Fa ny faharoa zay aseho antereny tsotra masiny ty dia izao, zay talenta nomena Andriamanitra antsika dia ampiasaintsika sy ampitomboantsika. Zany hoe io fanomezam-pahasoavana nomena Andriamanitra antsika io dia hitakian'Andriamanitra vokatra, hitakian'Andriamanitra tombony, hitakian'Andriamanitra asa. Tsy ankasitran'Andriamanitra ny mpanompo kamo eto, mpanompo tsy mahasoa, mpanompo kamo, mpanompo izay mitsara an'Andriamanitra indray aza, ary ilay ny mpanompo roa hafa dia tsisy ny teny. Iny hoe tsisy ny teny, zany hoe rehefa tonga teo amin'ireo, rehefa tonga teo miverina ny tompony dia miteny izy hoe ty tompoko talenta 5 nomenao aho, tonga talenta 10 izy. Ty tompoko talenta 2 nomenao, tonga talenta 2 nomena aho, tonga talenta 4 izy. Fa ny anankiray kosa, ilay tsy nanao na inona na inona dia sady feno fanamarena tena, be resaka, tsy manao na inona na inona, ny tsara ny tompony, lava dia lava mihitsy ny fehezan-teniny, ny tsara ny tompony ary mandrakariva dia ny mpanompo na ny olona tsy manao na inona na inona dia mandrakariva mahita ny fahalemen'ny hafa, ny tsara ny hafa, manameloka ny hafa, mihevitra ny hafa ho diso mandrakariva fa tsy mandray andraikitra, ary dia mandrakariva ny mpanompo ratsy izay ohariny tompo eto dia mpanompo kamo. Afaka malala ny talenta nomen'Andriamanitra antsika dia talenta izay hitakian'Andriamanitra ny ampiasantsika azy, ary ny fampiasantsika azy dia mitondra fifaliana ho azy sy mitondra fifaliana ho antsika, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany hoe ny fampiasantsika ny talentantsika dia mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra, fa indrindra koa mampiditra antsika ao anatin'ny fifalian'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fampiasantsika ny talentantsika izay nomenantsika dia manjary miditra ao anatin'ny fifalian'Andriamanitra isika. Fa izay kamo kosa dia miditra ao anatin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa izay aseho ny tadidiny ity koa dia ilay Andriamanitra izay tompontsika dia tsy hoe manome antsika ny fanomezam-pahasoavana ihany, fa ny manome antsika ny fotoana ampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana. Hoy ny filazan'ny Mateo aza 10:20, ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo. Noho ny ela, inona dia hoe noho ny ela nanome fotoana izy. Zany hoe rehefa nomena ilay talenta dia nomeny koa ny fotoana ampiasana ny talenta. Tsy hoe nanome ny talenta izy na fanomezam-pahasoavana dia tsy nanome fotoana, fa nanome fotoana izy, nanome fotoana, zany hoe nanome fahafahana hampiasa ilay talenta. Ary zay mahatompo andraikitra ilay mpanompo, zay maha-responsable azy, satria sady nomena azy ilay talenta no nomena azy ny fotoana ampiasana ilay talenta. Noho izany dia zava-dehibe mihitsy ny ahatsiarovantsika fa sarobidy ny fotoana. Tsy ny fanomezam-pahasoavana ihany ny sarobidy, fa ny fotoana koa, satria ny fanomezam-pahasoavana ampiasaina ao anatin'ny fotoana no miteraka harena. Raha miteny zany tsika manao hoe mamorona harena, raha miteny zany tsika manao hoe harena dia izao amin'ny Baiboly dia ateraky ny fanomezam-pahasoavana ampiasaina ao anatin'ny fotoana omen'Andriamanitra. Ny harena dia tsy azo amin'ny halatra sanatria ny harena dia tsy azo amin'ny zavatra tsy mety, fa ny harena dia ateraky ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fotoana izay omen'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny fotoana dia sarobidy, satria ny fotoana tsy haririana fotsiny, fa ny fotoana nataon'Andriamanitra ampiasantsika ny fanomezam-pahasoavantsika. Zay no mahatonga ny protestant teny manao hoe time is money, na hoe ny fotoana dia vola, ny fotoana
dia reny satria ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fotoana no miteraka loharanoka reny. Ary reny mahatonga antsika manao zava-dehibe ny asa satria inona no antsoina hoe asa? Ny antsoina hoe asa dia izao fampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana na ny fahaiza-manao antsika ao anatin'ny fotoana ary miteraka hareny izay. Ny asa zany dia tsy inona tokoa fa fotoana ampiana fanomezam-pahasoavana. Revako malala sarobidy aran'ny fotoana. Tahaka ny mahasarobidy ny fanomezam-pahasoavana, ny mahasarobidy ny fotoana. Ary izay no mahasarobidy ny asa. Satria ny asa dia tsy inona tsy akory fa fotoana sy fanomezam-pahasoavana mitambatra. Dia sarobidy zany ny asa. Ary ny soratra masina dia mitaky antsika hiasa, hananja asa. Hoy Paoly manao hoe izay tsy miasa aoka mihitsy izy tsy hihinana. Zany hoe izay tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ao anatin'ny fotoana omena azy dia izao aoka mihitsy izy tsy hihinana. Zany hoe ny fihinanana ny sakafo na izay ilaintsika dia ateraky ny asa ataontsika ao anatin'ny tombonandro sy ny fotoana omena Andriamanitra antsika. Ary io antony io no mahatonga Jean Calvin tsy mangoraka ny mahantra kamo, tsy mangoraka ny mahantra tsy manao ninonina, tsy mangoraka ny mahantra tsy miasa, fa raha olona fa mangoraka kosa ireo izay mahantra, nareo izay orona, nareo izay tra-pahasahiranana noho ny fahasembanana, noho ny aretina, noho ny herisetra ny fiarahamonina, noho ny fanolian'ny fiarahamonina, reny mendrika angorahana hoe Calvin. Fa misy kosa ny olona kamo, mena mana talenta izy sady manam-potoana nefa izy tsy mamokatra. Dia tahaka ity nandray talenta ray ity ka nandevina ilay nomena azy. Ary dia toraisiny Calvin ho toy ny mpiombona tsy kombakomba amin'ny olona kamo izay mangoraka ny kamo. Mazava io amin'ny Calvin. Fa ny fahatelo zay, ny fahaefatra zay asehony eto ity ny soratra masina ity, tsy hoe manome any Andriamanitra, tsy manome fotoanantsika ihany Andriamanitra, fa ny fahaefatra farany dia asehony ity andiny soratra masina ity fa manome valim-pity ny asa Andriamanitra. Manome valim-pity ny miasa tsara Andriamanitra ary manameloka kosa ny kamo mpanompo ratsy. Eo dia samy mpanompo tsara avokoa, na alaina nomena talenta 5, na alaina nomena talenta 5, na alaina nomena talenta 2 ka samy nampiasa azy dia samy mpanompo tsara. Ny 5 tonga 10, ny 2 tonga 4. Tsy mitovy ny vokatra, satria ny iray nitondra 5 be zao tombony ary ny iray nitondra 2 be zao. Tsy mitovy no entin'izy ireo ho an'ilay tompony. Samy 100 isan-jato, fa zao tsy mitovy amin'ny lafiny vokatra, ny iray 5, ny iray 2, saingy zao samy mpanompo tsara izy. Ny mpanompo tsara zany eo amin'Andriamanitra tsy dia tena ilay vokatra loatra, fa ilay fiezahana. Tsy ilay volume loatra, tsy ilay habetsany loatra, tsy ilay quantité hoe ndry nitondra 5, ry nitondra 10, fa ilay hoe mitondra vokatra izy 100 isan-jato. Ny 100 isan-jato ny 5 tsy mitovy amin'ny 100 isan-jato ny 2, saingy izao ny vokatra, ny fiezahana ny tena zava-dehibe. Ary izay fiezahana izay, izay fiezahana piasa izay, zay no mahatonga ny hoe mpanompo tsara. Ny mpanompo tsara dia izao mpanompo mitondra vokatra ho an'Andriamanitra, ho an'ny hafa, ho an'ny mpiarabelona. Revako malala ho avy ny tompo hitsara ny velona sy ny maty. Mpanompo manahoana moa isika? Mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika ao anatin'ny fotoana nomena antsika ve? Sa mpanompo manome tsiny an'Andriamanitra sanatria? Mpanompo mijery ny fahalemen'ny hafa fotsiny, na mpanompo mitsara sy manameloka fa tsy mpanompo mampiasa izay nomena Andriamanitra antsika? Revako amin'ity zoma ity, mety izaho roa mpanompo mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny tompo anao. Mety izaho hampiasa izany, fa mitazana mijery antsika Andriamanitra ary mbola ho avy ny andro hiverenan'ny tompo hitsara, hamantatra izy andray izay vokatra nentintsika ho azy. Ary rehefa miverina izy dia hiteny amintsika manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Aoka ho mendry pitokisana satria mahatoky anao ny tompo dia nomeny ianao ny talenta, nomeny ianao ny fanomezam-pahasoavana, nomeny ianao hoentinao manompo azy, hoentinao manompo ny fiangonana, hoentinao manompo ny hafa, ampiasao azy zany.
dia hiditra ao anatin'ny fifalian'ny tomponao ianao. Mivavaka isika. Tompo amin'izao noho amin'ny soratra masina izay mampiorona anay amin'ny finoana. Fanomezam-pahasoavana izay ahatsiarovana fa tsara ianao, tsy miangatra ianao. Fantatrao izahay ary fantatrao izay sahaza anay. Fantatrao izay zavatra andrasanao aminay. Fantatrao izay nomenao anay. Izahay no tsy mahafantatra ny tenanay ary tsy mahafantatra anao ary ka manome tsiny ianao. Mamela anelokay Tompo. Nandray fanomezam-pahasoavana taminao izahay satria fitiavana ianao dia mitahianay Tompo tsara. Mba ho fiasana velona eo ampelantananao izahay. Ahavokatra asa tsara. Ahavokatra izay rehetra tianao hitondrana anay. Mba mindrafo aminay Tompo. Tario amin'ny asan'ny fanahinao masina izahay. Mba ho fifaliana ho anao ny fiainana isan'andro. Mba ho fifaliana ho anao ny mahita ny fiezahanay sy ny fikelezana anay mba hahafahasoavanao ahavokatra tsara. Dia raiso ho fifaliana ho anao koa Tompo. Ny fanoratenanay mamakivaky ity zoma ity mitahianay Tompo tsara. Jereo ny firenenay, jereo ny fiangonana misy anay, jereo ireo marasy. Anapaka ao am-ponay Jesosy ny fiadananao ary mitoera aminay mandrakariva. Amen.